isan'andro ireo malagasy miasa any ivelany hiara-nitsindry azo leny noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna nefa dia vao mainka manampitrotraka ny olana atrehan'izy ireo izany manoloana ny ady amin'ny fahamarinan'olona sy ny fandefasana olona tsokosoko sy tsy manara-dalàna hiasa any ivelany hitondra fanazavana ny lehiben'ny Sampandraharaha mpanao fanadihadiana manokana sy miady amin'ny osika momba ny antota taratasy eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny commissaire de police Raoul Latiory Volatsinana fanampanazavana makasika izay ary no ndeha hoarahantsika. Tsy voarara ny fandehanana mila ravinahitra any ivelany fa kosa misy ireo fipetra sy ireo antanatohatra tsy maintsy arahana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy sy ireo lamina ahafahan'ny fanjakana malagasy miaro ny teratany vahiny any ivelany ho ny teneviny polisy-pirenena. Ireo mandeha tsokosokosy tsy manara-dalàna no sakanana mba hisorohana ny fanararotana amin'seho amin'ny endriny maro. Tamin'ny taona 2024 dia olona misy amin'ny 2026 no teto Madagasikara vokatry ny fampijalian'ny mpampiasa azy tany ivelany. Tamin'ny ity volana janoary ity fotsiny dia efa misy 5 sahady ireo teratany malagasy apila ravinahitra no teto an-tanindrazana vokatry ny fampijalian'ny mpampiasa teratany vahiny. Tsy hoe ny mandeha miasa any Oman, any Koweït, any Liban na any Arabia Saodita no tsy azo atao. Tsy hoe ny mandeha miasa trano koa tsy azo atao. Fa ny mandefa olona amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ireo firenena ireo no tsy azo atao. Be da be ny riska ho an'ireo olona mivoaka tsy ara-dalàna mankany amin'ireo firenena efa classé hoe haut risque ireo. Aleo mivoaka amin'ny fomba ara-dalàna manaraka ny procédure rehetra napetraka mba ho fiarovana anareo sy mba tsy hanararotana anareo rehefa miasa any amin'ireo firenena ireo nareo.